Ny teboka faharoa resantsika de mikasika manokana ny vokatsoa azo avy amin'ny fisian'ny vina eo amin'ny fiainan'ny tanora anankiray. Ny vina mazava tsara rafitra no lasa tondrozotra na boussole zay mitantana ny tanora hahatanteraka ny faniriany lalina. Ny tanora manana vina de azo oharina amin'ny voromahery na aigle royal zay vorombe mahita lavitra, mana fijery mahatakadavitra hatrany amin'ny 8 kilometatra avy any amin'ny habakabaka ambony eny. Noho izy afaka mijery lavitra, mana fijery mahatakadavitra io, ny voromahery de afaka mandrindra tsara ny fiazana zay ataony amin'ny alalan'ny fitiliana maro-potitra avy eny amin'ny habakabaka eny ambony eny, ary afaka mahita sy manavaka tsara avy eny ambony eny, avy eny lavitra eny ny rembo zay ho azainy, ary afaka mametraka paikady mazava ho entiny manatratra ny tanjona zay kendreny amin'ny fiazana zay ataony. Noho io fananany fijery mahatakadavitra na vision io, mahatonga ny voromahery ho lasa mpihaza matanjaka, maharo-pery ary ambony mihoatra noho ny biby mpihaza rehetra izay voafetra amin'ny metatra vitsimonja no ahafahany mijery sy mitazana ny rembo zay ho tratrariny. Toy ny voromahery zany, ny tanora manana vina de afaka mitily mazava tsara mialoha avy lavitra ny tanjom-piainana tiany ho tratrariny na ny fiovana tiany ho tratrariny eo amin'ny fiainany. Afaka mitily mazava tsara mialoha avy lavitra ny sakana sy ny olana manelingelina tsy ahafahany mahatratra ny tanjona zay tiany ho tratrariny. Afaka mitily mazava tsara mialoha ary afaka misoroka mialoha avy hatrany ihany koa reo voina manimba zay mety hisakana azy tsy hahatratra ny tanjona sy ny vina zay nifaritany, ary afaka manaisotra manala avy hatrany hatraty am-piandohana hatraty aloha ny fisainana miba rehetra na pensée négative rehetra zay mety manelingelina azy tsy handroso amin'ny fanatratrarana ny vinany. Feny zany, ny tanora manana vina de tahaka ny voromahery, miakatra amin'ny farany avo mba ahafahany mijery ny farany lavitra indrindra, farakaraky ny akarany avo no mampiakatra sy mahatsara ny kalitaon'ny fiazana ataony sy mahatsara ny fiainany sy ny fivelomany amin'ny maha-voromahery azy. Tahaka izay ihany koa ny tanora manana vina, ny vina ny mampisahatra ny tanora hisandratra ao ambony, hanana fiainana avo lenta, mampiakatra ny lentan'ny fiainany, mampitombo ny hakadiriny tanjany sy ny heriny, ny capacité de résilience-ny, ary ahafahany mifehy ny tenany, mametraka autodiscipline ary ahafahany mifehy ny tontolo manodidina azy ho entiny manatsara ny fiainany sy mahatratra ny vina zay nifaritany.